dia ny teny meny Jesosy atsika Ce que Jésus nous donne aujourd'hui comme parole, dia momba ny fitiavana. mais ça concerne l'amour. Hoy isika tsotra be zany. Vous allez vous dire, hein, c'est très simple. Efa henoko foana Vous allez vous dire, j'entends tout le temps ça. Jesosy fitiavana, Jésus est amour. Andriamanitra fitiavana. Dieu est amour. Fa malalaka be le fitiavana. C'est très large quand on parle d'amour. Mazara mianatra hoe inona no antsoina hoe fitiavana marina. Même moi, j'apprends c'est quoi le vrai amour. Ankehitriny mantsy ny teknôlôjia betsaka be. Parce qu'en ce moment, avec la technologie, Moramora amin'ny olona no mitovy fitiavana. c'est facile d'exprimer l'amour, Je t'aime amin'ny téléphone, de dire je t'aime au téléphone, amin'ny messenger, Messenger, FB, FB, amin'ny teny. par tes mots. Fa amin'ny baiboly tsy izay ny fitiavana. Mais dans la Bible, ce n'est pas ça l'amour. Misy teny eo amin'ny jaona toko voalohany. C'est écrit dans Jean, chapitre 1. Évangile, Jaona voalohany. 1 Jean, épître de Jean, première épître. Jaona voalohany toko fahatelo 1 Jean 3, andininy fahavalo ambin'ny folo. verset 18. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. 1 Jean 3, 18. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lely isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ny fitiavana izy zany tsy amin'ny teny L'amour n'est pas en parole alors et avec la langue, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. mais en action et en vérité. Misy teny koa amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo efa fantatsika be le izy. Et nous connaissons aussi dans 1 Corinthiens 13 Le hoe ny fitiavana maro-po, tsy mialina, tsy mora sosotra. Akizay kely nge. Lisons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Andininy faefatra. Verset 4. Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mihebebo, tsy manao izay tsy mamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sotra, tsy manao oratrim-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Jusqu'au verset 7. Dia izy mitena izao mihitsy hoe fitiavana ho izy tsy mifaly amin'ny fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Zany hoe fitiavana sy ny fahamarinana mifandray. Alors c'est écrit, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Donc il y a un lien entre l'amour et la vérité. Misy fotoana misy olona anatin'ny fahamarinana. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui est dans la vérité, Dia satria marina loatra izy, et comme il est trop juste, diso ny hafa. les autres ont tort. Dia rehefa miresaka Et quand il tonga dia parle, manameloka ny hafa. il dit que les autres ont tort. Tatrevadreva indrindra atsika Il culpabilise les autres. Jesosy. Il est dur, il culpabilise les autres. Marina ianao fa tsy amin'ny fitiavana. Tu es juste, mais il te manque l'amour. Choqué ny olona. Les autres sont choqués en t'écoutant. Tadidio tsara le fandresahako teto nisy fotoana. Rehefa Andriamanitra tsy nanome lalàna mihitsy ny zanak'Israël tany Égypte. Tadidio izay. J'en avais déjà parlé ici une fois. Dieu n'a pas
pas donné de loi aux enfants d'Israël quand ils étaient encore en Égypte. Fa tsika oa rehefa mizary tsika rehefa mitory tsika rehefa ohatra hoe any an-tranona amin'ny olona satria anaty fahamarinana tsy mety io ataonao hoe fa verany amin'ny elo ianao. Quand nous exhortons ou quand nous exhortons les autres, hein, nous disons souvent, c'est pas bien ce que tu fais. Lasa miadiny afarany miady teny. Et ça finit par des guerres, ça finit par des disputes de mots. Be tabe ny olona naratra. Et les gens sont blessés. Ao anaty fahamarinana ianao fa tsisy fitiavana. Tu es dans la vérité, mais tu n'as pas d'amour. Ny olona mantsy rehefa anaty fahamarinana dia misy orgueil. Parce que quand on est dans la vérité, on devient orgueilleux. Indrindra nahazo ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Surtout si on acquiert l'intelligence dans la Bible. Zay le vao nitenen'ny Lina teo. C'est ce que Lynn a dit tout à l'heure. Moramora izy mitory olona tsy mahalala tenin'Andriamanitra. C'est plus facile de prêcher à quelqu'un qui ne connaît rien de la Bible. Fa rehefa mahazo fahalalana amin'izay ianao. Mais quand tu commences à avoir de l'intelligence, de la connaissance, amarinao daholo amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra. Tu justifies tout par la parole de Dieu. Kristianina tratran'io. Ça concerne les chrétiens. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Marina ianao ie, fa iza le fitiavana. Tu es juste, tu dis la vérité, mais où est l'amour dans tout ça? Misy ndray zay koa matetika maso za ohatra zay fa Jesosy me fa nanova. Et d'un autre côté, il y en a aussi. Ianao ndray fantatra hoe tsy mety. Tu sais déjà que c'est pas bien. Fa ianao matahotra, na ianao tsotra loatra, na ianao ohatra tsy fantatra hoe tsaka hoe bebe fitiavana dia tsy mahasahy miteny. Tu sais déjà que c'est pas bien, mais peut-être que tu es trop simple ou tu as beaucoup d'amour et tu n'oses pas réprimander. Sao dia ho simba le fiarahana. Tu as peur que les autres soient blessés, que la relation soit Ao aminao ihany envenimée. mety hisy fitiavana. Fa ianao tsy araka ny fahamarinana. Tu as l'amour, mais tu n'es pas selon la vérité. Tsy mety. C'est pas bien. Ohatra tianao be ohatra ny vadinao ny vadinao ohatra hoe misotro toaka be na ohatra zany ohatra. Tu aimes beaucoup ton mari et il boit beaucoup. Tianao izy. Tu l'aimes. Fantatra hoe ratsy ny toaka. Tu sais que c'est pas bien l'alcool, Fa aleferinao ihany ohatra. mais tu ne dis rien Tsotra ianao, tianao izy fa tsy ao anatin'ny fahamarinana. parce que tu es simple, tu l'aimes, mais tu n'es pas dans la vérité. Eo amin'izay na tsy hoe équilibre. C'est là qu'il faut trouver l'équilibre. Inona ny atao? Comment faire? Ny fitiavana izy ny ten'Andriamanitra dia amin'ny asa sy any marina. L'amour est en action et en vérité, c'est ce qui est dit Fa tsy tout à amin'ny l'heure, tena. mais pas en parole ni en langue. Tsika rehetra io io anatrehany ten'Andriamanitra androany. Nous tous, nous sommes devant la Dia rehefa parole. mivoaka eto Et quand nous sortons d'ici, hitantsika amin'izay hoe manam-pitiavana tsika sa mbola tsy manam-pitiavana sa mbola ampianarana tsy hoe inona ny fitiavana. nous allons nous rendre compte si nous avons de l'amour ou pas. Jesosy ny teny izao rehefa ho avy izy dia hiangatsika ny fankatiavana maro. Jésus a dit, quand il va revenir, l'amour de plus grand nombre se refroidit, pardon, Ray aman-dreny sy zanaka. entre parents et enfants. Ary zay koa tena marina. Jerenareo ke rehefa mbola kely io zazy io mifankatia be izy sy ny dadany sy ny mamany. Et ce qui est vrai aussi, que quand l'enfant est encore petit, ils s'aiment beaucoup entre eux, les parents et les enfants. Fa rehefa manomboka lehibe amin'izay io zazy io, Mais quand les enfants commencent à grandir, manomboka mampiseho ny toetrany amin'ny ray aman-dreny. et ça commence à être difficile, il montre aussi son caractère aux parents. Dia mangatsika ny fitiavana. L'amour se refroidit Ampiray tapo, entre frères et sœurs, ray firenena. entre nationaux, compatriotes. Misy tenin'ny Petera zay zao ny teneniny amin'ny momba ny fitiavana. Ny fitiavanao izy manarina ota maro. Pierre a dit dans son épître, hein, que l'amour couvre beaucoup de péchés. Amin'ny ohabolana izy ny fitiavana manarina ny ota rehetra. Dans Proverbe, il est dit que l'amour couvre une multitude de péchés.
tout péché. 1 Peter 1 Pierre 1 Pierre 1 Pierre 4:7. 1 Pierre 4:7. Efa koa 1 Pierre 4:7. Fantompotra ny faran'ny zavatra rehetra koa indre ka mamonoana tena ho amin'ny fivavahana ary mihoatra ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarina ny fahotana maro. Efa tombotra izy ny faran'ny zavatra rehetra. La fin de toute chose est proche. Mifankatiava tsara izy fa ny fitiavana manarina ny fahotana maro. Ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Ino ny antsoina hoe manarina fahotana maro. Qu'est-ce que ça veut dire, couvrir une multitude de péchés? Amin'ny ohabolana izy hoe manarina ny ota rehetra. Regardez. Dans Proverbe, c'est écrit couvre tous les péchés. Raha misy olona ve nanota? Si quelqu'un pêche contre moi, saromako ve ny fahotana? est-ce que je couvre son péché? Sa avelako injainjy io ny fahotana? Ou est-ce que je le laisse à la vue de tous? Sa za mihitsy vao maika mi-expose ny fahotana? Ou est-ce que c'est moi qui expose le péché? Rehefa nanota Adama sy Eva, Quand Adam et Ève ont péché, voasoratra fa nijily. c'est écrit qu'ils étaient nus. Hita daholo zany ny zavatra rehetra. Tout a été vu. Rien n'a été caché. Dieu a vu. Ny biby rehetra nahita. Les animaux ont vu. Zavaboary rehetra nahitan'izy mivady io fa nijily, io fa nitanjaka. Tout le monde a vu qu'ils étaient nus. Tadio fa rehefa misy fahadsoana ataonao, Rappelle-toi que quand tu commets un péché, ohatra hoe nangalatra, par exemple, tu as volé nangalatra atao am-piasana, tu as volé au travail, misy nalala, quelqu'un a su, fantatry ny rehetrarehetra, tout le monde a su, tsy te hiasa ianao rapitso, tu veux pas revenir au travail le lendemain. Parce que, pourquoi? mienatra. Parce que tu as honte. Satria ny fahotana dia misy henatra. Parce que le péché engendre la honte. Tianao ny miafina. Tu veux te cacher. Maka amin'izay ianao ravina viavy. Tu prends des feuilles de vigne, Manamary tena amin'izay figue, ianao. et tu te caches. Zay ny ravina viavy manamary tena fanamarina tena. Et tu te justifies. Ah, ohatr'izao nge natonga an'iny e. Tu donnes des raisons. Tsy ohatr'izany fa ohatr'izao. C'est parce que c'est comme ça que c'est pour ça que j'ai volé. Fa rehefa fantatr'olona ianao ny diso dia diso foana ianao na manamary tena azy. Mais quand les autres savent que tu as commis un péché, que tu es fautif, tu restes fautif. Tsy tian'Andriamanitra zay. Et Dieu n'aime pas cela. Nidina izy Il est descendu dia nyrakofany Adama sy Eva. et il a couvert Adam et Ève. Io zany tsika dia mahita ny karakteran'Andriamanitra. Là, nous voyons le caractère de Dieu. Tsy tiano afa-baraky Adama sy Eva. Tsy tiano afa-baraky. Dieu ne veut pas qu'ils aient honte. Karakteran'Andriamanitra zany. C'est le caractère de Dieu. Dia ianao ahoana? Et toi, tu es comment? Raha vao misy olona dia efa ny olona rehetra atao au courant daholo. Quand il y a un problème, tout le monde est au courant. Ianao tsy mandravitra fahotana. Toi, tu ne couvres pas le péché. Nefa ianao miteny hoe tiako tiako tiako. Alors que tu dis que tu aimes. Tamin'ny tantaran'i Noa. Dans l'histoire de Noé, Genèse chapitre 9. Genesis toko fasivy.
Andin'ny faharoapolo, Genesis 9:20. Genèse 9:20. Ary vao tonga mpiasa tany Noa, koa nanao tany-boloboka ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamo dia nanary lamba ka nitanjaka tao amin'ilay. Ary hitany Hama rainy Kanana ny fitanjahany rainy dia nambarany tamin'ny rahalahy roa lahy teo ivelany. Ary nalainy Sema sy Jafeta ny lamba ka nentin'izy ny rahalahy teo antsorony dia nanao 5 anitra izy ka nandrakitra ny fitanjahany rainy ary nitavany tsy nanasika ka dia tsy nahita ny fitanjahany rainy. Dia natsiaro Noa rehefa afaka ny amamony ka nafantatra izay efa natao zanany faralahy-tany. Jusqu'au verset 25. Tsy fantatra mihitsy ny dikan'io taloha. Avant, je ne savais pas du tout la signification. Fa nasehon'ny tompo anazy dikany. Mais Jésus m'a montré la signification. Tsara ho fantatsika aloha fa matetika koa nandalo safidrano be Noa, nandalo ady. Nous savons que Noé est passé par le déluge. Nisy fisedrana be tao. Il y avait beaucoup d'épreuves. Dia rehefa nilamilamy amin'izay Noa tsy hisy tsony aby. Et quand ça s'est calmé, Nanao tamboloboka dia mipetraka. alors Noé commença à cultiver la terre et il se reposa. Dia sotro dia mamy. Et il but et il était ivre. Ohatr'izay koa tsika rehefa tsy mandalo ady, araka ny tenen'ny mampionona teo hoe tsy hisy tao-tanina. Et nous sommes comme ça aussi quand nous n'avons pas d'épreuves. Comme a dit Mampion tout à l'heure, il n'y a pas de casseur de vitesse. Mipetrapetraka tsara. On se repose. Vita zay iny aloha fa aloha mba hakay. On se repose, on se dit, ça y est, bon, je me repose un peu. Dia miverina manota amin'izay. Et on continue, on se remet à pécher. Ohatr'izany koa Davida. C'est comme pour David aussi. Davida dia fotoana tokony hiadivana. David, au moment où il devait combattre, Dia mipetrapetraka eny ambony terasy. il était sur les terrasses. Dia nahita vehivavy dia lasa jagajaga. Et c'est là qu'il a rencontré une femme et il était tombé dans l'adultère. Dia zao voasoratra eto. Qu'est-ce qui est écrit ici? Yama sy ny Noa tao anaty lay. Cham et Noé étaient dans la tente. Zareo rery zany ny tao. Donc ils étaient seuls dedans. Zareo rery zany nifankahazo tao. Donc ils s'entendaient. Dia sotro amin'izay Noa dia mamy. Et Noé but et il était ivre. Ny roa lahy tsy tao fa ny roa lahy teny ivelany. Et Sem et Japheth étaient à l'extérieur. Zao no tiako tenena aminareo. Qu'est-ce que je vais vous dire? Mifandray amin'olona, Plus tu t'entends avec quelqu'un, mifankahazo tsara. tu es dans de bons termes et tu le connais. Hitanao tsara amin'izay ny toetrany. Tu connais bien son caractère. Ny any ivelany tsy misy malala ny toetranao. Les gens de l'extérieur ne te connaissent pas réellement. Fa rehefa mifankahazo tsara tsika, miaraka tsara tsika dia manomboka fantatro amin'izay ianao. Mais quand on s'entend bien, quand on est souvent ensemble, on commence à se connaître. Mety hitako hoe mirehatra be izy. Peut-être que je vais voir que tu es toujours dans le feu. Mety mbola misy zao ny zavatra tokony harenina aminy. Peut-être que je vais voir qu'il y a encore des petites faiblesses. Ohatr'izany koa zako ohatra aminao. Et que peut-être aussi que tu vas voir aussi comment je suis. Taiza nahitana an'izany. Et où est-ce qu'on peut voir ça? Fiarahana mitokana. Dans les relations. Tsara. Ohatra Noa sy Ham tao anaty lay izy mianaka rehefa niaraka tao. Comme Cham et Noé. Amin'izay kay misy défaut ny rainy. Comme Cham et Noé qui étaient dans la tente. Et Cham a vu le défaut de son père. Nanota tao ny rainy. Son père a commis un péché. Inona nataony? Qu'est-ce qu'il a fait? Lasa izy mivoaka dia nitantarainy tamin'ny tany ivelany. Cham est sorti et il a raconté à tout le monde, à ses deux frères. Zavatra afaka nataony Sama mihitsy vao hitany teo ny défaut any rainy dia nanino nalainy ny akanjo dia saromany dia vita. Qu'est-ce qu'il pouvait faire Cham? Il pouvait très bien cacher son père quand il a vu le défaut. Ny roa lahy ry tsy malala tsy maninona rehefa tsy malako zavatra ratsy fe dia ho fantany. Parce que les deux grands frères qui étaient à l'extérieur ne savaient rien. Dia inona nataon'izy roa lahy rehefa nahaino an'izy? Et qu'est-ce qu'ils ont fait les deux grands frères quand ils l'ont su? Nataony kristiana. Et c'est ce que doivent faire les chrétiens. Nalainy ozy izy ny akanjony rainy dia tsy nijereny akory ny fitanjahany rainy. Saromany rainy. Il a couvert son père, il n'a même pas regardé la nudité de leur père. Il ne voulait pas savoir qu'est-ce qu'il a fait
qu'est-ce que son père a fait? Leur père a fait. Baraka ny ray fotsiny izy dia nalainy ny akanjo dia nisaromana. Mais ils ont tout simplement pris l'habit et ils ont couvert leur père. Dia izy ianao amin'izany. Et t'en es où, toi? Anao ve hama sama Est-ce que tu es Cham? niaraka taninareo roa a Vous étiez ensemble, hein? rehefa mifakahazo taninareo roa dia hitanao fa nisy kilema ny nananao a. Vous étiez ensemble et là, tu as découvert que ton ami a un défaut. Taninareo roa dia jerena ny tantarainao tany amin'olo-kafa. Et tu t'es mis à raconter aux autres. Natsiaro amin'izay Noa ozy izy. Et quand Noah a recouvert l'esprit, dia nozony le zanany lahy. il a maudit Cham. Rehefa manao an'izay ka fantatr'olona hoe ianao no teny izay. Donc ho fantatrao fa tsy maintsy ho tenena ny zavatra hafahafa ianao. Et quand on se rend compte que tu as dit quelque chose, on va toujours dire du mal. Ary mazava-dehibe anazy dia izao a. Tsy Noa akory no nandeha nanantona ny zanany roa lahy hoe mba tafio akanjo a. Et le plus important, c'est que c'est pas Noé qui s'est approché de ses deux fils pour le couvrir, pour demander de le couvrir. Satria Noa diso. Parce que Noé était en faute. Fa izy roa lahy no nanantona ny Noa. Mais Rakotra azy. ce sont les deux frères qui se sont rapprochés de Noé pour le couvrir. Zay ny filazantsara. C'est ça l'évangile. Ny filazantsara dia Andriamanitra no manantona ny olona diso. L'évangile, c'est Dieu qui s'approche des pécheurs. Fa tsy ny olona mpanotana dia anatona an'Andriamanitra. Ce n'est pas le pécheur qui s'approche de Dieu. Ao amin'ny Romanina dia izao ny teny Romanina toko fahadimy, toko fahaenina. Dans Romains 6, Tiako be ty Romanina ity. Romanina toko fahaenina. Romanina toko fahadimy, Romains 5, andiny fahaenina. verset 6. Fa fony mbola tsy nanan-kely isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro namonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy hisy mihitsy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa angamba hisy ihany ny sasany sa maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanoto isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Zay. Jusqu'au verset 9. Tamin'izaho vao converti tena niteny be tampoka io. Quand je venais juste d'être converti, cette parole me parlait beaucoup. Tsy misy olona zany ozy safaty satria misy olona marina dia andeha hamono teny izy satria iny marina. Tsy misy mety misy any izy izy a anao ny sorony satria nanao soa le olona. Ohatra zany zao hoe Père Pedro manao soa. Ireo olona nanaova amin'ny Père Pedro soratra rehetra mahasamaty ho azy. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, comme Père Pedro qui a fait du bien aux autres. Peut-être qu'il y aura des personnes qui vont mourir pour Père Pedro. Fa hatramin'izay nisy tantara, Et depuis que le monde existe, hatramin'izay nisy olombelona teto amin'ity tany ity, tsy nisy olona samaty ho an'ny olona mpamono olona. il y a Tsy nisy personne olona qui va samaty mourir ho an'ny jola. pour un Tsy brigand. misy olona samaty ho an'ny olona mpanolan-jaza. Tsy misy olona samaty ho an'ny olona mpangalatra. Il n'y a personne qui va mourir pour un voleur, pour un violeur, pour un brigand. Fa Andriamanitra no nanao an'izany. Mais Dieu l'a fait. Nanino izy nidina nanantona. Il est descendu. Dia inona ny ataonao rehefa misy olona diso aminao? Mba nanantona ve ianao? Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un pêche contre toi? Est-ce que tu t'approches de cette personne? Ny antsika matsy ny eritreritra antsika dia izao. Allo izy ny anatona fa za marina. Parce que nous pensons, laisse-le venir parce que c'est moi qui ai raison. Tsy filazantsara zany. C'est pas l'évangile. Ny filazantsara dia ny olona marina no manatona olona diso. L'évangile, c'est les gens justes s'approchent des gens injustes. Matthieu toko fahavalo ambin'ny folo. Matthieu 18, andimy fahadimy ambin'ny folo. verset 15.
raha manota aminao ny rahalanao dia makanesa any aminy ka rehefa mitokana ianareo roa lahy dia asio azy mifadisoana raha manota aminao izy ny rahalanao C'est écrit si ton frère a péché, dia tsy ny rahalanao manatana anao c'est pas ton frère qui s'approche de toi, fa ianao manatana ny rahalanao mais c'est toi qui t'approches de ton frère. azonareo ve zany Est-ce que vous comprenez? mazava tsara angambo zany C'est clair, n'est-ce pas? ary rehefa mitokana nareo Et quand vous êtes entre vous, seuls, nareo roa rery zany vous deux seuls, ka raha mihaino anao izy izy dia fa azonao ny fony et s'il t'écoute, tu l'as gagné. fa raha tsy mihaino anao izy dia mangalava avolombelona roa na telo fa zatao be da be Et s'il ne t'écoute pas, prends 2 ou 3 personnes, mais pas beaucoup. fa ny vavolombelona roa na telo izy Andriamanitra ny hanamarinana ny teny rehetra amin'ny vavolombelona roa na telo ny hanamarinana ny teny rehetra Mais l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. olona ray zany tsy afaka tonga dia culpabilisenao olona azonareo ohatra naheno fe fotsiny anao ohatra zao tonga dia izy anao hoe ohatra zany tokoa iny tsy baiboly zany amin'ny vavolombelona roa na telo ny hanamarina ny teny rehetra dia Deutéronomie 22 15 akitsika kely. C'est aussi écrit dans Deutéronome 22 15. Deutéronome 19 15. 15 zafady ay 19 15 fakiko raha vavolombelona ray mondra dia tsy hitsangana hiampangany olona amin'izay eloka na ota na taony na minina na inona fa miteny vavolombelona roa na telo ny hanamarinana ny teny mafy rehetra le honhony zany tsy baiboly. Donc les on dit, ce n'est pas biblique. le ozy izy aminy za ohatra zao Mais on a dit que je suis comme ça. olona ray ny teny anao an'izay Une personne te l'a dit. dia tsy izy Donc c'est pas ça. olona roa 2 personnes, olona telo 3 zay vao mety ho personnes. izy Peut-être que c'est à partir de là, c'est peut-être vrai. ary nisy taona raha ny teny mihitsy Gamaliela Il y avait un moment où Gamaliel a dit, rehefa hampangany Jesosy ny fariseo quand le pharisien a accusé Jésus, zao ny teneniny Gamaliel a dit, mozy izy manamelika olona ny lalana atsika raha tsy mihaino ny teniny aloha sy mahafantatra an'izay nataony be da be mantsy ny teny tamin'izany Jesosy ohatra zao sasany makary sasany makatsy est-ce que notre loi accuse quelqu'un selon seulement les 8 dires, sans l'avoir écouté? zany hoe mila mihaino an'le olona concerné anao dia avy eo mahafantatra ny nataony. Donc nous devons écouter la personne concernée et savoir ce que cette personne a réellement fait. ary mahafantatra ny nataony io tsy ray andro ny afantaranao io na adiny roa eto Et pour savoir ce que cette personne a fait, 2 heures ne suffiront pas, une journée ne suffira pas. fa raha te hafantatra anao anao dia anontany io vadiko Si tu veux me connaître, demande à ma femme. raha te hafantatra anareo dia anontaniako manodidina anareo Si je veux vraiment vous connaître, je vais interroger votre entourage. izay vao mitombona Et là, ça tient. dia ohatra zany koa reo amin'ny Deutéronomie dia mbola misy amin'izao hoe raha nisy osa izy eo amin'ny firenenao mitarika anao hanompo Andriamanitra hafa dia hoy izy ny ten'Andriamanitra dinio tsara aloha ny teny dia fakafakao tsara na nisy tokoa na tsisy. Dans Deutéronome, c'est aussi écrit, si quelqu'un t'attire à prier pour un autre Dieu, il faut d'abord voir vraiment si c'est vrai ou pas. hainareo na tonga ny Josefa tany amin'ny prison Vous savez pourquoi Joseph était allé en prison? olona anankiray no ny teny Une seule personne a dit, dia akanjo anankiray no hita et une tunique a été trouvée, tonga dia voahelika Josefa et Joseph a été accusé. be da be koa maheno teny tonga dia miakuze tenin'olona ray
be da be koa ny olona vao magneno teny ray tonga de ohatry zao iny de Beaucoup de personnes aussi entendent juste une parole et tout de suite on accuse. na fitafy fotsiny ho hita ohatran'ny Josefa. Ou juste on voit à l'extérieur la tunique. Hainareo ny fitafy Vous savez, ce qu'on met à l'extérieur, les habits, zany hoe zay zavatra tonga de tazanao c'est ce qui miariary est visible. de tonga de be da be ny olona manameloka. Et avec ce qu'on voit, ce qui est visible, on accuse. ohatra Par exemple, misy olona ohatra tsy te toterana foana izy fa mety hoe tany ivelany il y a une personne, par exemple, qui n'a jamais été ici, mais qui était à l'extérieur, de mahay miteny gasy loatra qui ne parle pas vraiment malgache. tonga avy any izy efa converti nefa Cette personne arrive, elle est convertie. tonga zao izy ny olona snob be iny Les gens vont tout de suite juger et cette personne est snob. satria manino zay ny hitany Pourquoi? voalohany Parce que c'est ce qui est visible. tonga de manameloka On accuse tout de suite. mahita anahy fotsiny anao tsy haiko hoe sendra tsy haiko ny zavatra kely eny tonga izy Vous allez peut-être voir un petit détail et tout de suite vous allez accuser. miavinavina iny ohatra sendra adiniko kely anao niarabana ohatry zao fotsiny Si j'ai par exemple oublié de dire bonjour, vous allez tout de suite juger que je suis snob. satria manino zay le akanjo koa zay de nanamelohan'olona. Pourquoi? C'est juste la tunique qu'on voit et on accuse. Andriamanitra tsy ohatry zay. Et Dieu n'est pas comme ça. Misy spécialiste tapapanga be ao amin'ny baiboly. Il y a un accusateur spécialisé dans la Bible. Satana ny anarany. Il s'appelle Satan. De voasoratra ny ten'Andriamanitra amin'ny Zakarisy Apocalypse fa mitsanga ny eo anaty Andriamanitra izy mampanga foana ny ataony. Et c'est écrit dans Zacharie Apocalypse qu'il est debout devant Dieu pour accuser. Miapanga. Accuser, accuser. De ny fariseo koa ohatry zay. Et les pharisiens aussi sont comme ça. Rehefa nisy vehivavy mpanotana keo amin'ny Jesosy Quand il y avait une pécheresse qui était devant Jésus, miala avy any Simona fariseo. Siméon le pharisien est venu. Izy Simona hoe raha mpaminany ity lehilahy de malala fa mpanota be io. Et Siméon a dit, si Jésus est prophète, il va savoir que cette femme est pécheresse. Mpanota be izy taloha Elle était pécheresse avant, fa tsy mpanota intsony izy io. mais là, quand elle est devant Jésus, là, elle ne l'est plus. Fa be da be ny olona zavatra tany aloha tany mbola voaka foana. Mais beaucoup de personnes accusent selon le passé des gens. Zao ny tenen'Andriamanitra, Romanina teny zao, iza ny apanga aloha mbo fitan'Andriamanitra. Mais Dieu a dit dans la Bible, qui accusera les élus de Dieu? Andriamanitra ny manamarina. C'est Dieu qui les justifie. Tsy ianao ny manamarina. C'est pas toi. Andriamanitra ny manamarina. C'est Dieu. Iza ozy izy no Qui accusera? ny apanga. Anameloko. Jesosy koa nefa maty. Jésus est mort pour eux. Zany hoe Andriamanitra ny manamarina. Ary io Donc c'est Andriamanitra ny Dieu tena qui manamarina. justifie. Nisy taony Josefa sy Marie. Il y a un moment, Joseph et Marie, Voasoratra hoe efa nifofombady zareo de hita fa lasa nisy zaza Marie. c'est écrit qu'ils étaient fiancés et Marie était enceinte. De tenin'Andriamanitra miteny hoe Josefa izy de lehilahy marina ary tsy tia hanala baraka any Marie vadiny. Et c'est écrit que Joseph était un homme juste et il ne voulait pas que Marie ait honte. Fakitsika kely Matthieu toko fa On va lire Matthieu. Un 18. Ary ny nateran'i Jesosy Kristy de toy izao. Ary rehefa nanaiky Marie renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady de hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy te hanala baraka azy
izay nikasa mesaka azy dia nikasa metraka azy magninginy fa raha mbola ny sainy izany izy indro nisy anjelin'ny tompony seo tamin'ny nofo ka nanao hoe ry Josefa zanaky Davida aza matahotra ampiakatra amin'ny marivadinao fa ny zaza ao kibony dia avy amin'ny fanahy masina ka niteraka ny zazalahy izy ary anarany dia atao hoe Jesosy fa izy amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Zany bevoka mbola tsy ao anatin'ny fanambadiana zany amin'ny juiste fa vetavetana. Pour les Juifs, être enceinte en dehors du mariage, c'est un péché. Josefa nefa nalala fa Marie bevoka. Et Joseph savait que Marie était enceinte. Ils étaient fiancés. À notre époque, mitezitra be le lehilahy. Tonga dia alainy baraka eraky ny tanàna ny vadiny. Si c'est à notre époque, hein, l'homme il sera vraiment fâché, il va diffamer la femme partout. Mais Joseph, lui, il était un homme juste, il ne l'a pas fait. Il a aimé sa fiancée. Il ne l'a pas fait. Quelqu'un que tu aimes, hein, tu le protèges. Mais quand tu commences à l'exposer ou à le diffamer, c'est qu'il n'y a plus d'amour en toi. Lévitique, chapitre 20. Deutéronome, chapitre 20. Deutéronome 22, 13. Raha misy lehilahy mampakabady ary mandry aminy ka tsy tiany indray raha vehivavy dia aratsiny sy ala mibaraka ka ataony hoe fanapiakatra ty vehivavy ty aho nefa nandry taminy dia tsy hitako taminy ny famantarana azy ho virginy. Raha misy izy manambady ka tsy tiany dia inona ny ataony? Manala baraka azy amizay. Si un homme se marie et qu'il ne l'aime pas, il va diffamer la femme. Tsy fitiavana zany dia misy fafambaraka. Donc là où il n'y a pas d'amour, il y a la diffamation. Et c'est dans toutes les situations, que ce soit au travail ou dans le monde, dans la société. S'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, on le diffame. Est-ce que vous savez ce que Dieu a réellement fait pour nous? Dans Matthieu 18, revenons sur ce chapitre. Il y a la comparaison que Jésus a faite. Parabole. Verset 21. Matthieu 18, 21. 21. Hoy Jesosy tamin'ny tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny pito fa hatramin'ny pito amby fitopolo koa amin'izany fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony amin'ny volany ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta ray alina ary satria tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vadiny amanjanany sy fananany rehetra ho andevo andoavana ny trosa dia niakohaka teo anatrehan'ilay mpanompo dia niakohaka teo anatrehan'ilay mpanompo ka nanao hoe tompoko meo andro aho fa alohako ny anao ary ny tompony izany mpanompo izany dia honena azy ka nandefa azy sady namono trosa taminy nefa noho nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa dena ry izy taminy dia nisamboriny iny ka nitroahany ka nataony hoe aloavy ny trosako aminao fa niakohaka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe meo andro aho fa alohako ny anao nefa tsy nety izy fa lasa nampano azy tao tranomaizina mandra-pandohan'ny trosa. Misy izy mpanjaka anankiray jusqu'au verset 30. Dia le mpanjaka na rehefa nidinika ny volana izy dia nisy nindram-bola be taminy. Il y avait un roi et il y avait un serviteur qui lui devait beaucoup d'argent. Talenta ray alina. 10 000 talents. Talenta ray 10 kilao.
Un talent pèse 25 kilos, 50. 50 kilos. Taretara alina 500 tonnes. Donc il y a 500 kilos, 500 tonnes. 500 000 kilos, 500 000 kilos. Volamena 500 tonnes, tsy anananao zany. 500 tonnes d'or. Mitrosatsika amin'Andriamanitra ny fahotantsika io ako fantatrao fa lehibe dia lehibe. La dette que nous avons envers Dieu, c'est énorme. Ny fisainanao io, ny fiefitrao, ny masonao, Tout, ny teniteneninao, Tout ce que manomboka tu taminao dis. voary saina, tes pensées, mandra-pahafatinao. jusqu'à ce que tu meurs. Aoko fantatrao fa voasoratra any hoe misy boky voasoratra. Sache qu'il y a un livre dans le ciel et Raha où tout mamaky est écrit. Apocalypse-tsika dia zao ny voasoratra. Si nous lisons Apocalypse, c'est écrit. Ny fiainantsika izy da mboka amin'ny maty tao aminy. Ny elina moka amin'ny maty tao aminy. Dia nisy boky mivelarina. La géhenne a sorti les morts. Vahana ny boky dia jerena teo daholo. Et il y a un livre et on a ouvert le livre et tout est écrit là. Daholo rehefa mijery film mamoa fady. Quand tu regardes les films pornographiques, Daholo rehefa ianao ilay tsisy nahita dia sotominao ny vola atao ampiasana. quand tu voles, en croyant que personne ne voit au boulot, tu prends de l'argent. Tsy miteny ianao a, nefa manao maso ratsy hoe miavonavona. On voit, tout est écrit dans ce livre, tu ne dis rien alors que ton cœur est... Alors que tu en veux à cette personne. Miteny hoe ampimoahan'Andriamanitra ny olona amin'ny zavatra sy ny teny foana rehetra izay nalokana. Dieu a dit dans l'Écriture qu'on va faire sortir aux gens tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils disent. Dia raha lanjainy zay, Et si on pèse tout cela, talenta ray alina. 500 tonnes d'or. Donc Dia c'est Andriamanitra énorme. marina. Et Dieu est juste. Izy tsy niteny mihitsy teto hoe afoky fotsiny amin'izao voasoratra dia hoe namidy izy mba amin'ny zanany. Dieu ne dit pas, bon, on n'en parle plus. Non, c'est écrit qu'on a vendu le serviteur avec sa famille. Satria Andriamanitra marina. Parce que Dieu est juste. Fa inona ny ataon'le mpanompo? Et qu'est-ce qu'il a fait le serviteur à qui Le hoany raha hoy tsy izy fahalohakiny ianao. il a supplié, donne-moi des jours, je vais te rembourser. Le andro, Donne-moi du temps. ray andro, roa andro, telo andro. Un jour, 2 jours, 3 jours. Ny asa ray ao amin'ny jiosy dia nary ray, andro ray. Un jour de travail vaut un denier. Hitantsika zay rehefa nanankarama mpiasa Jesosy. Dia nary ray avy. Quand Jésus a donné un salaire, Ny talenta ray enina arivo dinara. un talent vaut 6 000 deniers. 20 taona. Raha ataontsika tsotsotra akatsy. 18 ans. 18 ans. 18 ans de travail pour un talent. 500 tonnes. Talenta ray alina 164 000 ans de travail. 164 000 ans de travail. De travail. De travail. Dia inona ny andro ahafahanao hamonjy ianao? 20 taona ianao le tao amin'ity tany ity. Alors que tu ne vis que 80 ans, tout au plus sur cette terre. Ny famonjena tsy ianao no manao azy. Pourquoi le salut, c'est pas toi? Ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui sauve. Zay vao nafoy le izy mba ho fantatrao fa izy manao io fa tsy ianao. Et il l'a fait pour que tu comprennes que c'est lui qui sauve, c'est pas toi. Tsy ho vitanao zany mamonjy ny tenanao. Tu ne pourras jamais te sauver toi-même. Zay ny azo fijaliana. C'est ça la prédication de la croix. Zay ny nataon'Andriamanitra taminao. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Navela ny fahotanao rehetra. Il a pardonné tous tes péchés parce que tu n'as rien pour payer. Ny perte indrindra tamin'io dia le mpanjaka. C'est le roi qui a tout perdu dans l'histoire. Banga vola be ny comptiny. Parce qu'il manquait beaucoup d'argent dans sa caisse. Afaka fotsiny. Ianao afaka fotsiny. Toi, tu es juste libéré, affranchi. Andriamanitra marina. Dieu est juste. Io akory tsy hoe manan-karena be izy dia avela fotsiny amin'izao ny kesiny. C'est pas parce qu'il est riche, alors bon, il ne tient pas compte des dettes. Tsy maintsy nitsetsemany ny vola. Il fallait boucher les trous, Ny argent. l'argent. Dia izy zany no vo.
Donc c'est le roi ici qui était dans la perte. Tsy hay inona no nataony. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Mety nisy zavatra hafa tany ve nalainy ny tsy haiko ny tany mety namidy ny anetsema ny banque. Peut-être qu'il a vendu son terrain pour compléter ce qui manquait. Andriamanitra navesatra dia navesatra taminy izy namonjy anao. Dieu, quand il nous a sauvés, c'était vraiment un grand prix qu'il a payé. Dia izay no nataony Jesosy taminao. Et c'est ce que Jésus a fait pour toi. Afaka ianao. Tu es libre. Mivoaka amin'izay ianao. Tu es affranchi. Tu sors. Niona tamin'ny olona amin'izay ianao nanana problème taminao. Tu rencontres un compagnon qui a un problème avec toi, Trosa taminao denari. qui te doit de l'argent, Eninjato. 600 deniers, Ils sont donnés izy ity. 100 deniers. 100 deniers. 100 deniers zany asa telo volana. C'est un travail de 3 mois. Ny ray a 4,00 sy 9 sy 2 hetsy taona. Pour le premier, c'est 164 000 ans 164 000 ans environ. environ. Dia anankiray asa telo volana. Pour le compagnon, là, c'est juste 3 mois de travail. Dia tsy namela mihitsy ianao ka hatramin'ny farany. Et le serviteur, il n'a pas du tout pardonné. Gidra mihitsy dia nampidirina tany am-ponjany afarany. Et il l'a même envoyé en prison. Dia namana efa mifona ameo andro koa aho izy fa alohakony ianao. Et son compagnon a aussi demandé la même chose. Donne-moi des jours pour te rembourser. Mais le serviteur ne voulait rien savoir. Dia izy hita an'ilay mpanompony izy le izy. Et le roi a vu, Dia nitatitra tany izy. le serviteur du roi a vu et il a raconté au roi. Opo fantatrao fa ianao zay raha vao tsy mamela ny namanao a. Sache que si tu ne pardonnes pas à ton compagnon, Nefa navelan'Andriamanitra. alors que Dieu t'a pardonné, Misy misoratra any an-danitra. c'est écrit dans le livre au ciel. Le mpanjaka. Et le serviteur du roi était malheureux. Mandinika ianao Ce sont les anges. Ils ont vu, oh, il ne pardonne même pas. Za ngefa mamela fa à distance e. Oui, mais je pardonne, mais à distance. Ny teknôlôjia mantsy malaza be. Parce qu'avec la technologie, Message fotsiny dia efa on mamela. envoie un message et on fait like. Mais c'est pas dans la Bible. Raha ny États-Unis ny olona misy problème anao dia normal tsy afaka makany ianao. Si tu as des problèmes avec quelqu'un aux États-Unis, c'est normal, tu peux pas y aller. Raha Jesosy nijanona tany an-danitra lazaiko anao. Si Jésus est resté au ciel Mamela à distance aho izy. et qu'il te pardonne à distance, Tsy tonga teo amin'ny hazo fijaliana mandrakizay. il ne serait jamais allé à la croix. Ianao eto Toi, tu es ici, tsy mbola nanatona ny olona manana olana aminao. tu t'approches même pas des gens à qui tu as des problèmes. Fa ny filazantsara dia ny marina manatona olona diso. Mais l'évangile, ce sont les justes qui s'approchent des Fa injustes, tsy ny olona diso ny andrasanao anatona anao izay marina. mais pas le contraire. Manana fahalalana loatra ianao. Tu as trop d'intelligence, de savoir. Orgueil spirituel. Tu es orgueilleux spirituellement. Ny fahalalana ho izy Paul mahampiedivety. La connaissance enfle. Fa Jesosy rehefa nidina dia nanetry tena. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il s'est humilié. Afa baraka tanteraka. Il a été diffamé. Ny hazo fijaliana hoe manafa baraka lazaiko anao zany. La croix diffame, je vous le dis. Tsy isy gloire zany ny hazo fijaliana Il n'y a pas de gloire dans la croix. Fa ianao mitady mivoninahitra ao loatra. Mais tu cherches trop ta gloire. Tsy manaiky manetry tena. Tu ne veux pas t'humilier. Lasa mafo. Ton cœur s'endurcit. Tadio a Matthieu toko fadimy. Dans Matthieu 5, Faty quoi. Andiny fatelo amby roapolo. verset 23. Matthieu 5, 23. Ary amin'izany raha mitondra fanatro amin'ny alitara ianao ary eo no mahatsiaro fa ny rahalanao manana elo aminao dia avelao eo manolohan'ny alitara ny fanatro ka mandehana aloha ataovy izy hafananao amin'ny rahalanao ary rehefa miverina dia vao atero ny fanato.
raha hivavaka ianao izy aloha aza maimay hivavaka zany Si tu pries, ne te dépêche pas pour prier d'abord. fa raha mbola misy olona eo voasoratra mihitsy olona manana lahelo aminao izy izy Mais si un frère a quelque chose contre toi, c'est bien écrit, ndana aloha ianao makany dia mihavana aminy va d'abord te réconcilier avec lui. zay izy ianao vao mandeha mivavaka Et après, tu présentes ton offrande. mazava be mihitsy zany C'est clair, hein? rehefa nivonjeny jesosy a dia be tabe ny olona niady tamiko Quand Jésus m'a sauvé, il y a encore beaucoup de gens qui ont eu des rehefa namaky io verset disputes avec moi. Et quand j'ai lu ces versets, c'est pas facile. Mais c'est écrit et il faut le faire. amizay raha nomboka namaky baiboly a Mais plus tard, j'ai continué à lire la Bible. manomboka misy fahalalana dia manomboka tady tsy verina amin'io Je continue à lire la Bible, je commence à avoir de la connaissance raha vao et mizara kely dia mahita zavatra marina tena foana fa fanay masina ny tena comme si je ne veux plus revenir à cette parole. Et c'est le Saint-Esprit qui me ramène, qui me dit, qui me corrige. ny famelan-kelika zany dia fifanatona Le pardon, c'est la réconciliation. rehefa nanota ny zanak'israely tsy maintsy manatona amin'ny tabirina kely vao mahazo famelan-kelika Quand les enfants d'Israël ont péché, ils devaient s'approcher du tabernacle pour être pardonnés. ny famelan-kelika io dia puissance tena milibéré Le pardon libère. fa sarotra be manatateraka azy fa nofinao tsy tia azy Derrière le pardon, il y a vraiment une puissance qui libère, mais ta chair ne veut pas. satria nofinao afa-bara Parce que tu vas être diffamé. izy ny olona mety gaga ny olona Ta chair ne supporte pas ça. nazo nyty ela ty teo Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui lui prend? anao tsy na tsy maintsy mifona ohatra raha tsy mety natao Parce que tu dois demander pardon si tu as fait quelque chose de pas bien. famelan-kelika fitiavana manarina fahotana L'amour couvre une multitude de péchés. misy taona Il y a un moment, ny afantaranao an'io dia zao comment tu peux le savoir? rehefa miona amin'ny olona manana problème aminao ianao dia raha vao vily lalana dia tsy mamela heloko Quand tu croises quelqu'un avec qui tu as un souci, mbola tsy digérenao tsara zay ny zavatra natao si tu veux pas lui parler, c'est que là, il y a un souci. Tu n'as pas encore digéré ce qu'il t'a fait. ary tsika rehetra efa tratran'izany za efa tratran'izany Ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça vous est déjà arrivé aussi. fa rehefa tsy eo le olona Mais quand la personne n'est pas là, resaka an'le olona rehefa tsy eo le olona c'est facile d'en parler. Parce que la personne n'est pas là. dia hita eo amin'izay ianao hita eo amin'ny fiantsika eo hita eo zavatra ataonao Mais quand la personne est là, on voit vraiment si tu as pardonné ou pas. satria ny famelan-kelika mifanatona miresaka Parce que maso io rehefa jerenao a io milakolana ohatry zao ndraindray rehefa hita hoe tsy mazava Parce que quand il n'y a pas encore de pardon, ça se voit dans le regard. On s'évite. dia rehefa ianao sy le olona manana problème anao miona eo vao hita tsara amin'izay tena mamely ianao Et là, quand vraiment tu rencontres la personne en face, là on voit vraiment si tu as pardonné ou pas. téléphone na message internet Si ça se fait encore par le biais du téléphone zany le olona tsy eo ou de l'internet, c'est facile. fa rehefa eo le olona dia hita eo Mais on voit vraiment quand la personne est en face de toi. manao any Là, on voit ta réaction. Si tu as vraiment pardonné ou pas. tadio zavatra nataon'i jesosy taminao Rappelle-toi de ce que Jésus a fait pour toi. eninjato telonjato azafady zato 100 deniers. tena ry zato tena ry zato zany 100 deniers, c'est rien du tout. efa nisy namely tontondro ianao ve ny olona Est-ce qu'on a déjà mis un coup de poing? Est-ce qu'on t'a déjà donné un efa coup de nisy poing? nabaka anao ve ny olona Est-ce qu'on t'a déjà donné un coup de pied? efa nisy nandorana ohatran'i jesosy Ou est-ce qu'on t'a craché comme on l'a fait à Jésus? ny akanjona ohatrany tamin'i Ou est-ce qu'on t'a dénudé? Est-ce qu'on a enlevé tes vêtements? anao ve ny olona Est-ce qu'on t'a mis une couronne efa nisy d'épines? nanindrona lefina anao ve ny olona Est-ce qu'on t'a mis une épée? mialatsiny Hein? fanontaniany zany C'est une question. Est-ce qu'on a déjà fait ça à toi? ny olona miteny ianao fotsiny a tsy mamela helika ianao Les gens te parlent juste et tu ne pardonnes pas. Juste des paroles. teny
teny fotsiny dia tsy mamela helika ianao. Juste des paroles et tu ne pardonnes pas. Teny fotsiny dia tsy mamela helika ianao. Juste des paroles et tu ne pardonnes pas. Tsy tia mihitsy message tiako zaraiko androany. Je ne voulais pas partager ce message aujourd'hui. Hafa mihitsy nomeny Jesosy ianao. C'était autre chose. Fa Jesosy ihany nahery dia tamiko ty. Dia zaraiko. Mais cette parole a été très efficace pour moi et je la partage. Tsy mba mamela heloka. Parce que les chrétiens ne pardonnent pas. Ny kristianina mora tsy mandevona zavatra miseho taminy. Les chrétiens ont du mal à digérer ce qu'on leur fait. Nefa dia mivavaka. Alors qu'ils prient. Ary tena nameno na be mihitsy le teny. Et la parole m'a parlé beaucoup. Zao ny tena ny tenin'Andriamanitra. La parole dit, Ianao izy rehefa andeha hanantona anahy. quand tu t'approches de moi, dans Exode, raha alitara vato izy dia tiana vy. Dia raha alitara tany izy aza sinambara tonga so iseho ny fitanjahanao. Zay indray le fitanjahana teo. Azonareo? Fakitsika kely zay. on va lire. Exodus 5:26. Exode 20-26. Exodus 5:26, 5:25 azafady. Exode 20-25. 25-26. 20:25. 20-25. Raha alitara vato no ataonao ho ahy dia azafady voapaika no anaovanao azy. Fa raha manangy amin'ny fandrakao aminy ianao dia andoto azy ary asinambara tonga hiakaranao amin'ny alitaranao mba tsy hita ny fitanjahanao. Tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Ny alitara zany taloha eo no mahazo famelan-keloka. Eo no manantona an'Andriamanitra. Auparavant, c'est sur l'autel que tu reçois le pardon. Toy izy Andriamanitra hoe aza asina vy, fandraka vy, aza paiby. Dieu a dit qu'il ne faut pas passer le ciseau sur la pierre. Ton ciseau. Zany hoe zay koa ny famonjena dia mbola tsy olona ny manao azy. Ça veut dire que le salut ne vient pas des hommes. Tsy mila misy olona mihitsy ka manamboatra alitara. Il n'a pas besoin d'aucune intervention humaine. Rehefa nanao ny tempoly tamin'ny Salomona dia voasoratra mihitsy tsy nahena tsy naheny feo vy mihitsy tao amin'ny tempoly fa vato tranotrano no entina. Quand on a construit le temple au temps de Salomon, on n'entendait pas de pierre taillée, Vato tranotrano, vato mais empilement empilement de na pierre. pierre. Dia hoy izy hoe raha manatona anahy ianao ka tany le izy dia aza sinambara tonga. Et c'est écrit, quand tu t'approches de moi, ne mets pas de degré, ne mets pas de niveau. Tsy natohatra zany manao ohatr' zao dia miakatra ny akanjo dia hita ny fitanjahana. Donc comme si tu montes des marches, on voit ta nudité. Raha manoto ianao Si tu pêches, ianao rery no manoto. Fantatrao fa ianao no nanoto. tu sais que tu as péché. Tonga dia fonao amin'ny Jesosy direct. Demande tout de suite pardon à Jésus. Aza asina mpanelanelana. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Tsy hoe hiresaka ianao dia resaka amin'ny frère aloha. Tu ne vas pas d'abord parler à un frère. Dia frère avy eo miresaka amin'ny mopera rehefa sendra mandalo ianao. Après, il va parler au père. Dia mopera resaka amin'ny monseigneur indray rehefa sendra mandalo Et ianao. après, il va parler à Monseigneur.
dia mosolera ndray resaka amin'ny cardinal fa sendra mandalo Et après, il va parler au cardinal en parlant des degrés. dia iseho ny fitanjahanao Et on verra ta nudité. dia betabe kristianina oatra zany Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. nanota izy a Il a péché. fatany fa izy nanota Il sait qu'il a péché. dia asiany ambaratonga le izy Et il met des degrés. zany anao an'izao tary zany Il se met à trouver des excuses. iny ndray ny olona resaka ndray za teneny va zao Il raconte aux autres. karaha aminamany be zao tsofoka any am'izay anao fantatry olona dolo ny nataonao Et tout le monde sait ce que tu as fait. satria naniny nisy ambaratonga Pourquoi? Parce que tu as mis des degrés. fa raha ohatra ianao ka nanota dia nisy olona nanotanao Mais si tu as péché contre quelqu'un, dia ny tenin'andriamanitra teo hoe ndana dia rehefa mitoka aminareo roa dia fampirisa et la parole aussi dit que va tout seul avec cette personne et pardonnez-vous. fitiavana manarina fahotana L'amour couvre une multitude de péchés. ny ota rehetra mandefitra ny zavatra rehetra koa izy ny baiboly tsy haiko ino zany zavatra rehetra zany zavatra rehetra tsisy excuse zany L'amour excuse tout. marina tsisy hoe asa tsy misy misy Tout comprend tout. tantaran'ireo tantaran-depandeha misy taona efa ela be tamin'izay vo nanomboka niditra tamin'izao misy zao dia efa nytantaran'izay fa tsy haiko na nisy matadity dia tantaraiko le izy Je raconte une histoire là, j'avais déjà raconté auparavant. misy mpivady a Il y avait un couple. nanambady le vehivavy nanambady olona manam-bola La femme s'est mariée avec un riche. tamin'izany andro ny décapotable tany 1980 zay le tantara C'était la mode des décapotables dans les années 80. Voiture décapotable. Le monsieur était volage, mampirafy be da be adultère. afabaraka ny vadiny La femme était diffamée satria manambady olona bika parce qu'elle s'est mariée avec un volage. fa ny vadiny tsy mba niteny mihitsy ny zavatra nataony ny mpamose Mais la femme n'a jamais raconté ce que fait son mari fa kristianina izy parce qu'elle était chrétienne. vavaka foana nataony fa ny vadiny Elle priait pour son mari isanandro sanandro chaque jour. efa malaza be eo tanàna mihitsy ny zava-misy Et c'est célèbre au niveau de la société, dans le quartier, hatraminy hoe qu'il était volage. devant hein Comme quoi le monsieur il était devant, dans la voiture, ny sipany eto amin'ny devant hein et la copine était à côté, la maîtresse, et la femme était derrière, l'épouse. etreto amin'izany ny zava-nisy Voyez à quel point c'est allé. kapoan'andriamanitra amin'izay le ranga Et Dieu a frappé le monsieur. narary izy tsy azo trano Il était malade, il avait une maladie incurable. ka sy fanahy masina izy tao amin'ny hôpital Et le Saint-Esprit l'a touché à l'hôpital. tonga izy mifona tamin'ny vadiny Et il a demandé pardon à son épouse. efa firy taona ny andrasany ny vadiny izay fotoana izay Et sa femme a attendu beaucoup d'années ce moment-là. dia namela ny vadiny Et elle l'a pardonné. maty le ranga Le mari est mort, est décédé. vadiny fa nindalitra izy Et la femme savait qu'il était sauvé au ciel. tao tany izy tsy nalala vady araky ny tokony ho izy Au ciel, il n'avait pas de... sur la terre, il ne connaissait, il ne se comportait pas comme un vrai époux. fa namela tonga ny an-danitra Mais il a pardonné, il est allé au ciel. ary tsy zay a Et c'est pas juste ça. avy eo le vadiny Et après, son épouse, nasipa ny vadiny son épouse s'est rapprochée de la maîtresse. dia niteny hoe za tsy manana problème aminao Et elle a dit que je n'ai aucun problème contre toi. tsisy rancune aminao Je n'ai pas de rancune. fa nitomany le sipa ny vadiny Et la maîtresse a pleuré. tsy napozy Elle ne s'y attendait pas. mibebaka teny eo Et elle a aussi demandé pardon. tafiditra any an-danitra eny eo Et elle est aussi rentrée au ciel. hainareo zany puissance ana pardon Alors vous voyez à quel point est puissant le pardon. napiditra olona roa any an-danitra izy Ça fait rentrer 2 personnes au ciel.
satria ohatr' izany jesosy Parce que Jésus est comme ça. manantona olona diso Il s'approche des pécheurs, des fautifs. raha mpitanao zany ngamba atsika tohatr' izany fa atsika ngamba tratra an'izany mety efa niditra tribunal Ah, si cela nous arrivait, peut-être qu'on serait déjà au tribunal. nisy taony Paul a Il y avait un moment, Paul, nahitsy ny teo masim-bahoaka i Petera il a corrigé Pierre devant tout le monde. zay ihany tsika mahita hoe expose le masim-bahoaka ny olona anankiray mpianatra tao amin'ny tompo C'est la seule fois où ça s'est passé. satria nanino Pourquoi? satria Petera tany mbola tsy tonga ny avy any amin'ny Jakoba tany Jerosalema rehefa mbola tsy tonga le iraka Parce que quand Pierre n'a pas encore reçu l'appel, le iraka hoe Oui. misy mission zany oui, quand Pierre n'a pas encore reçu la mission, mbola tsy tonga le namany hanampy azy quand ses amis ne sont pas encore venus, arrivés, dia niaraka tamin'ny olona rehetrarehetra Petera Galatiana toko et fahatelo Pierre était avec tout le monde. nifankazo am-po tsara tamin'ny olona Oui, il était avec tout le monde. fa rehefa tonga am'izay le missionnaire Mais quand les missionnaires sont arrivés, ses compagnons d'œuvre, tokatokana am'izay ils se mettaient à côté. ny tsara velatsy Il était hypocrite teo anaty misy olona devant les autres. poanke Petera dia tamiko hoe mety choqué tamin'ny fihetsiky Petera Donc ceux qui étaient avec lui auparavant, quand les compagnons n'étaient pas encore là, ils étaient peut-être choqués par le comportement de Pierre. dia nitsanga ny Paul dia nahitsy masim-bahoaka Et Paul s'est levé et il a corrigé Pierre devant tout le monde. ny fahotana masim-bahoaka ahitsy amasim-bahoaka Le péché qu'on commet devant tout le monde, on le corrige aussi devant tout le monde. any amin'ny tsita ahitsy any Mais le péché qu'on commet dans l'intimité, on le corrige aussi dans l'intimité. rehefa nanody Davida tsisy nalala Quand David a péché, personne ne savait. dia rehefa nanitsy azy Andriamanitra dia taony miafina ihany koa Et quand Dieu l'a corrigé, c'était aussi entre Dieu et lui. ny fitiavana manarina ny hita rehetra L'amour couvre une multitude de péchés. fa tsy hoe nisy zavatra nataoko taminao no nanaovako azy a tonga dia teneninao amin'ny olona rehetrarehetra Mais si, par exemple, j'ai commis un péché contre toi, tu vas tout de suite le dire à tout le monde. mila contrôle mila micontrôle Oui, contrôle soi oui, zany il faut se contrôler, il faut avoir une maîtrise de soi, marina fitiavana la vérité et l'amour. amin'le Corinthiens koa dia misy hoe l'amour ne soupçonne pas le mal Dans 1 Corinthiens 13, c'est écrit aussi que l'amour, la charité ne soupçonne point le mal. mieritreritra zato zany a ianao tsy tany On n'a pas de pensée impure, ça veut dire que tu n'étais pas présent, mipetraka fotsiny eo ianao a tu es assis là dia efa eritreretinao tsara zavatra tsy misy et tu te mets à imaginer des choses qui n'existent pas. dia mibotsina fotsiny eo am-pitoerana eo ianao a Et là, tu t'énerves tout seul sur place amin'ny zavatra tsisy atony sur des choses qui n'existent pas, qui n'ont aucune valeur, amin'ny teny mbola tsy re à part des paroles que tu n'as pas encore entendues, amin'ny fietsika mbola tsy par des gestes que tu n'as pas encore vus, satria ianao mpaminany be parce que tu es un grand prophète. toy izy ianao hoe zaozao nataony Et tu te mets à imaginer, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. tsisy fitiavana Il n'y a pas d'amour. tsika zany satria tsika rehetra Ça nous fait rire parce que ça nous arrive. za koa ohatra za Moi aussi, je suis comme za ça. mitory olona eto Moi, je prêche ici satria za olona parce que je suis un être humain. mitory olona eto mitory ho an'ny olona eto satria za koa olona Je prêche. dia fantatry ny olona matoa mitory momba ny olona Ah, je prêche ici et je sais comment sont les gens. matoa tsika mime dia zay le izy Parce que si nous rions, c'est parce que c'est ce que nous faisons. dia misy teny hoe Dans Proverbe, ho an'ny olona mamaly teny mbola tsy re ozy izy a dia fahadalàna ho azy zany pour ceux qui répondent, pour un homme qui répond à ce qu'il n'a pas encore attendu, c'est une folie pour lui. Fahavalo ambin'ny folo. Allons lire Proverbe 18.
18-13. 18-13. Hmm. 18-13 18-13. izay mamaly teny mbola tsy re dia adalàna sy henatra ho azy zany. Zany ianao zay raha tsy tany. Donc si tu n'as pas été là-bas, aza etiketiny be eo ianao. ne t'emporte pas pour rien. Amin'ny couple io a misy Dans le couple, ça existe. rehefa misy fialonana na tsy fampatokisana Quand il y a une jalousie ou un manque de confiance, sendrany teniny madame Madame a dit une parole. mety ho taratara kely fa mbola misy fivoriana ampiasana Je vais peut-être être en retard parce que j'ai une réunion au boulot. tsy atokisanao vadinao. Tu n'as pas confiance en ta femme. Eo anao mieritreritra be. Tu te mets à imaginer. Eritreritratsy Tu imagines tu as des mauvaises pensées. tonga avy any am'izay raha matoa. Madame arrive, elle rentre. Inona nataonao tany? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Efa manazava tara be fa fivoriana dia aveo nisy Parce qu'il y avait une réunion, je suis en retard. dia raha fa za nahazo an'ity satria za hono anisan'ny miavaka atao ampiasana. Et on m'a donné un mérite parce que j'ai fait quelque chose de bien au boulot. Fa ty zavatra tany amin'olona ty. Non, alors tu te mets à imaginer des choses que ça ne vient pas du boulot, mais c'est quelqu'un qui t'a donné. Tsy ty ianao zay. C'est que tu n'aimes pas. Mieritreritratsy amin'ny vatanao. Tu as des pensées, mauvaises pensées pour ta femme. Tu n'as pas confiance en elle. Io koa rehefa misy olona tsy mifakazo aminao. Ça se passe aussi quand il y a quelqu'un qui n'est pas en bon terme avec toi, Fa mifakazo amin'ny hafa. mais qui est en bon terme avec les autres. Dia sendra miaraka any reo. Et ils sont ensemble. Ils vont ensemble. Inona re zay ny resahana. Tu te mets à imaginer de quoi ils parlent. Mieritreritratsy ianao za mihitsy ny resahany reny. Tu as des pensées, mauvaises pensées, comme quoi ils parlent peut-être de toi. L'amour ne soupçonne pas le mal. Misy olona mividy zavatra. Il y a quelqu'un qui achète des choses et tu fais des interprétations. Tokony ohatr'izao fa tsy ohatr'izao. Il faut faire ceci, c'est pas bien comme ça. L'amour ne soupçonne pas le mal. Io sainantsika io a, za misy fotoana za olona. Il y a des fois, en tant qu'être humain, Izany zavatra tena je sais, zavatra misy fotoana manjoana daholo. tout ce que je vous raconte là, il y a des fois où ça m'arrive. Dia misy fotoana tena lasa maloto anao fa tonga dia tonga dia tena Jesosy aisoro ato anatin'ny saiko ato zany. Il y a des fois où vraiment je dis tout de suite à Jésus, sors tout ça de ma tête. Aza velasiana zavatra maloto ato Jesosy fa maloto azy opiteranao a. Je demande à Jésus que ces choses ne restent pas en moi. Tony amin'izy na amin'izy. Je veux avoir aucune rancune. Za tsy te haratsy sainana amin'izy amin'izy. Je veux avoir aucune mauvaise pensée. Dia esoro zany Jesosy raha Je demande à Jésus d'enlever tout ça, que ça ne reste pas en moi. tonga dia miala. Et ça part tout de suite. Fa ny sairanao dia manao an'izay zavatra niteneniko teo zay. Mais c'est ta chair qui fait tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. Vasta be ny fitiavana. L'amour est très large, vaste. Fitiavana dia amin'ny asa dia amin'ny marina. L'amour est en vérité et en action. Misy fotoana Il y avait un moment, tonga Davida ny ranodadana David est arrivé, atany tafa envoyé par son père dans l'armée. dia any ny zokony telo lahy Il y avait ces trois frères là-bas hiady amin'ny Goliath. pour combattre Goliath. Dia Davida nametraka tsara hoe miondry a omeny io misy piano iondry a dia mitondra fromage izy sakafo ny zokiny. David a bien laissé ses brebis et il a emmené du fromage pour ses grands frères. Vao nahitany Davida fotsiny rahalany Quand ses grands frères ont vu David, tonga dia izy ny rahalany hoe fantatro ny ara-tsiponao. tout de suite les grands frères ont dit, je sais que tu as de mauvaises pensées. Napetrako ataiza ny ondry. Qu'est-ce que tu as fait des brebis? Ianao andeha andinika miady. Toi tu veux venir ici, Ano le mpaminany. tu veux la guerre, parce qu'il se prend pour un prophète Le misoupçonne mal. et qui soupçonne le mal. Davida tsy zany mihitsy ny nataony. David, c'est pas comme ça qu'il a fait. Napetrany tsara ny ondry, misy piano ny ondry, ary izy tsy jery ady fa ny rano.
il a bien pris soin des brebis et il est venu pour voir ses grands frères. Mais comme il y avait de la jalousie chez son grand frère, parce que David a été loin comme roi, il y avait de la jalousie chez ses grands frères. Ça nous arrive des fois, à cause de la jalousie, on dit des choses. Élie, dans le temple, il y avait Anne qui était stérile. Et c'est écrit que la prophétie était rare. Et Anne, elle pleurait devant le tabernacle. Et Élie l'a vu. Élie était le sacrificateur. Oui. Et il a dit qu'elle était ivre. Alors qu'elle n'était pas ivre, elle priait. Parce que la prophétie était rare à cette époque-là. Il ne s'attendait pas à ce que Anne soit remplie de Saint-Esprit. Et il avait des pensées injustes. Ça nous arrive des fois. Quand on est avec Jésus, longtemps, peut-être qu'il n'y a plus rien. Et quand il y a une manifestation, on se met à interpréter. Non, c'est pas ça. Jésus t'apprend. Je me suis manifesté à Anne, donc tu dois aussi t'humilier pour la voir. Il ne faut pas dire qu'elle est ivre. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu soupçonnes le mal. Alors la question qu'on se pose, est-ce que tu as de l'amour? Pour Jésus, l'élection, il y avait à un moment, Jésus n'a pris que Jean, Jacques et Pierre. Il les a amenés sur la montagne. Et il a aussi emmené ces 3 personnes-là chez le fils de Jairus. Il n'a pas emmené tout le monde. Jésus ne fait exception de personne. Ne fait pas exception de personne. Mais dans l'appel, il y a une responsabilité lourde. Si nous lisons Actes, nous voyons que ce sont ces 3 apôtres-là qui ont fait les plus grandes missions. Ce sont toujours ceux qui ont le plus de courage, qui sont toujours présents. C'est à eux que Jésus a confié sa parole. Ce sont des responsables. Et c'est une grande responsabilité. Quand ils sont descendus de la montagne, Jésus dit à ses disciples, il faut pas dire aux autres la vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit enlevé, élevé. Donc ces 3 apôtres-là savaient quelque chose que les autres ne savaient pas. Donc si on te confie quelque chose à toi, tu deviens responsable. Et si tu te mets à parler,
amin'ny zavatra confien'olona aminao. De la chose dont quand on t'a confié, mihitsy le olona hoe aza mba tenenina raha alors que la personne a déjà dit de ne pas confier, aiky ianao hoe za tsy et hiteny que tu as dit que oui, je ne vais pas confier, nefa ianao alors que tu as fait le contraire. manday velona tren'andriamanitra. Tu es un menteur devant Dieu. fa raha nyteny kosa ny hoe fa tsy mety zany fa tsy maintsy tenena Mais si tu as dit non, non, je dois le dire, afaka ianao tu n'es pas menteur devant Dieu. azonareo tsara. Est-ce que vous comprenez? Rehefa misy olona miconfie anareo zavatra Quand il y a quelqu'un qui vous confie quelque chose, rehefa miteny izy a quand il dit hoe aza tenena de ne pas le répéter, fa tsy manina fa tsy teny dia aza tenena il ne faut pas le répéter. fa raha nyteny ianao hoe tsy mety fa tsy maintsy tenenina Mais si tu dis non, non, il faut le dire, là, il faut le dire. fa mamita teny ianao raha mitaka ny tenanao Tu te trompes toi-même. aminoabolana dia miteny izao mihitsy hoe Dans Proverbe, il est écrit, diva hoy izy miabinao combat ton combat, fa aza mitenenina zay tsy tiany sasany olona zay mais ne dis pas ce que... Ne révèle pas le secret d'un autre. so tsy afaka aminao ny laza ratsy so tsy afaka aminao ny laza ratsy Sinon, tu n'auras pas une bonne réputation. zany hoe misy fotoana mety misy famaliny misy fotoana anao mety miresaka Peut-être qu'il y a des moments où tu vas dia tsy tamtampena teny ianina mihitsy Tu vas discuter. vototra tampoka miteny ianina ve manao an'izany vao maily akoa lasa napita gidagidra Parce qu'à un certain moment, peut-être que tu vas te mettre à confier quelque chose qu'on t'a dit, dia le olona miteny an'iny amin'izay tenenao iny a tsy azo atokisana et la personne à qui on t'a confié ça, elle va se dire, non, il faut pas lui dire quelque chose parce qu'elle raconte. dia lasa mikatona aminao Elle tient pas. tsy misokatra aminao tsoa Cette personne ne va plus s'ouvrir à toi, ne te fera plus confiance. ny fitiavana manarina fahotana L'amour couvre une multitude de péchés. eritrereto ianao Pense à toi-même maintenant. tsika mbola indalana mbola tsy tanteraka Nous sommes encore sur le chemin, nous ne sommes pas encore parfaits. fa raha ijoro atrehan'i jesosy ianao mazako anao Mais si tu vas te tenir devant Jésus, tsy ho marina eo on va te trouver injuste. josoa ampisorona be ny joro teo anatrehan'i jesosy tamin'ny andron'ny zakaria misy fahitana zay ao amin'ny zakaria toko fatelo Dans Zacharie 3, on parle de Josué, le grand prêtre. nefa ampisorona be tiako tenena tsy izy tanteraka tsika na ny ray azy Sa tunique était sale alors qu'il était un grand prêtre. ny lanitra dia fitoeran'ny famasinana misy olona mpanota no amarinina Le ciel, c'est pour les fa ny lanitra Juste. olona parfait ny any où il y a des pécheurs qui ont été justifiés. kazamiany olona parfait C'est un lieu saint avec des pécheurs justifiés. rehefa nanoto David Quand David a péché, tonga avy any amin'izay natana ny tory anazy Nathan se mettait à misy olona nanana le ondry diffamer. misy olona nanana ondry Il y avait quelqu'un qui avait une brebis dia nisy olona nanana ondry be da be et il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de brebis. dia nalain'le olona nanana ondry be da be aky aloha izy ny ondrin'le malahelo Et il a pris la brebis de celui qui était pauvre. tonga to izy Davida hoe vonoy zany olona zany Et David a tout de suite dit, il faut tuer cette personne. to izy natana hoe enao no Et Nathan a dit, c'est toi cette personne. be da be ny olona tonga de hoe ianiny zany Beaucoup de personnes pensent que ce sont toujours les autres. fa misy zavatra kely dia nisondrokazo masiny mamany nitana On voit toujours le petit bout de bois nefa ny poto dans l'œil de chacun, hitanao alors qu'on ne voit pas le poteau dans notre œil. zaza tantara koa zany azako anao izy Ah oui, c'est aussi mon histoire, ça me concerne. erena amin'ny jesosy amin'ny fo madio Il faut revenir à Jésus avec un cœur pur. tsy mpihainy fotsiny rehefa avy eo mijery fitaratra dia lasa ny izy zakô On ne soit pas seulement des écouteurs, fa tanterao il faut pratiquer. rehefa mitory mosesy dia izy miantso mosesy hoe izy mosesy rehefa mitory miantso ny lanitra sy ny tanana izy ho vavolombena
Moïse a dit, j'appelle les cieux et la terre comme témoins rehetra zay nolazay dans tout ce que j'ai dit, satria ny zanak'Israely efa fatany fa mihaino fotsiny dia aveo tsy manao in'iny parce qu'il sait que les enfants d'Israël oublient, ils écoutent tout simplement et ils oublient. tena rehefa nandrano vavolombelona La parole de Dieu aujourd'hui est un témoin amin'ny fitiavana zay ataonao amin'ny manaraka pour l'amour que tu vas manifester aux autres à partir de maintenant. fanolakeloka Le pardon, manarina fomitaka couvrir le péché, tsy mieritreritra azy ne pas avoir de mauvaises pensées. dia manasantsika mivavaka amin'i Jesosy